endre tsara sady mahafinaritra raha mipirahalahy no miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsotsoroka amin'ny somotra dia ny somotra iarona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando anermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Iara ivavaka isika tompoko. Ray masina be fitiavana any an-danitro, midera sy mankalaza manome voninahitra anao izay ary misaotra ihany koa ny amin'ny fitahiana izay nataonao taminay. Mamindra fo, mamela heloka, diovy izay sasao tompo ary omeo ny fananao masina ny amin'izao sabatanao izao. Ny voninahitrao no anjaka amin'ny zavatra rehetra tonononay ny vavaka rengatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, misaotra n'Andriamanitra isika satria noho ny fahasoavany sy ny famindrapony dia tratra izao sabata izao. Isaorantsika manokana koa Andriamanitra noho ny nazahoantsika nanatanteraka ny herinandro fiaraha-mivavaky ny fianakaviana iny. Koa dia arabaina ny fianakaviana rehetra afaka nanatanteraka izany manaraka le lohateny hoe andeha aho miaraka amin'ny ankonana. Mino aho fa niara-ny zotra ny ankonana nandritra n'iny herinandro iny. Tonga famaranana an'izany isika androany koa dia faly miarabantsika rehetra natratra izao sabata izao, mirary ny fitahian'Andriamanitra, mirary ny famindrapon'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary samy atsapa fifaliana manokana amin'ity sabata ity. Fifaliana ho ahy ny manolotra aminareo ny mpandray anjara rehetra. Ny voalohany indrindra dia ny hitondra ny tenin'Andriamanitra dia ny pastora Rakodormino Norvin. Ny hitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy dia ny anabavy Voajanahary Mikadsoa Tahirina Antenaina. Ny hitondra ny fanetanana ho amin'ny fanatitra antso dia ny anabavy Fanomezan-Janahary Jacqueline. Ny hitondra ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana anomana amin'ny fotsika dia ny anabavy Rakodormino Ioby. Ary ny rahalahy Mananarivo kosa no ampiray atsika amin'ny vavaka fankofana. Mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Andeha hiaraka anomboka izao fotoana izao isika amin'ny fiarahantsika miredona ny laharan-kira fahatelo amby telopolo.
Tifukelitia Jasunia Kurai Kampasasa Tena Timejika Nefa Avia Jasunia Nikajuviwana Vitia Vanare Avia Minja Fanjau de mula sanjau beria urala vichana nefa mula tunifusai mikiasa sadimite putea hitana vitia vanare avya minja raha mbola eo am-pitsanganantsika dia miangavitsika mba nokatra baibolitsika ijery ny ao amin'ny galatiana toko 5:5-20. Galatiana toko 5:5-20 vaky teny fototra ho an'ny ankizy ary Jaona toko 9:17 vaky teny ho an'ny lehibe. Galatiana toko 5:5-20. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Ao amin'ny Jaona toko 5:17. Jaona toko 5:17. Izany teny izany efa lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Amen. Manasatsika anetry tena ivavaka mandohalika. Ry Andriamanitra rainay masina izay any an-danitro, mideranao zahay fa lehibe ny voninahitra ao. Misaotranao zahay no nitahinao nay nandritra iny herinandro natokana ho an'ny fianakaviana iny. Ary indreto izay tafahoana somatsara eto amin'ny tempolinao masina amin'izao sabata izao. Mamindrafo aminay Andriamanitra mamiala ny helikay satria tsy ilaozan'izay nampalahelo anao ny zavatra vitanay nandritrizay ny man'izay. Ankehitriny mahatsiaro ireo namanay izay tsy mba manana tompontsoa miaraka aminay eto izay amin'izao sabata izao. Ianao Andriamanitra mahita ny toerana misy azy ireny tsirairay avy. Ao angamba ny ao ambony farafaran'ny hopitaly, tompo malalo, meteza ianao anatsotra ny tananao ka anasitrana an'izy ireny tsirairay avy. Ao ny mety any amin'ny toerana izay tsy tokony alekory amin'izao sabatanao izao. Andriamanitra io, mamindrafo amin'izy ireny ianao, ary aoka ny fananao masina hibitsika amin'izy ireny, ka misy sabata manaraka toy izao, dia ho namanay hiaraka mideranao eto amin'ny tempolinao masina ihany koa izy ireny. Ankehitriny koa Andriamanitra dia mahatsiaro izay ireo namanay traboina any amin'ny toerana maro sasansasany tsirairay avy any. Tompo malalo, meteza ianao mba hiaro azy ireny, lamana ho azy ireny, ary indrindra meteza anome ny sakafo sahaza ho azy mandritry ny fotoana izay mahatraboina azy ireny. Mahatsiaro ny firenenay koa izay ankehitriny. Andriamanitra, tafalatsaka ao anatin'ny fasairanana lalina ny firenenay amin'izao fotoana izao. Mamindrafo aminay tompo malalo, meteza hitasy hanampy ireo mpitondra isan'amparatongany mba hanana tsirotsaina hoentina hampandroso
izao firenena izao. Ary indrindraindrindra avy nanatrika fiaraha-mivavaka ho an'ny fianakaviana izay, mitahi ny fianakaviana tsirairay avy, mitahi ireo tsy mba nanana tompontsona natrika izany tamin'ny fotoana feno, ary indrindraindrindra mitahi izao sabata izao. Enka ny Andriamanitra mba ho tanterahanao aminay tokoa ny sabata androany, mba ho sabata fifaliana, sabata fahafinaretana, sabata fanamasinana araka ny nampanantenainao. Tonona sy angatahana izany vavaka izany ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fanatitra isika izao. Omena 5 sekondra isika hanomanana izany, ary ao anatin'izany ihany koa ny vavaka mangina izay ataony tsirairay. Ao amin'ny jauna toko fahenina andiny fahasivy, jauna toko fahenina andiny fahasivy dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zazalahy ty manana mofo vary ordea 5 sy azan-drano madinika 2, fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Mitondra ny ampafolony sy ny fanatitra eo amin'Andriamanitra sika ho fiankofana, satria izay rehetra omena azy dia ampitombony. Ny fahagagana tamin'ny nampitomboana ny mofo dia mampianatra fa mety ho tonga toeram-pisakafoanana ny tany hevitra rehefa eo Jesosy. Tsy misy zavatra kely loatra ka tsy hainy avadika ho lanonana manetriketrika. Izay omena azy ihany no azo nampitomboana. Tsy nampitombo ireo sakafo navela tany an-trano izy, na izay sakafo nohanina talonina tongavan'ny mpianatra. Tsy nampitomboany koa ny sakafo izay nafenina. Ny sakafo natolotra ilay zazalahy kely an-tsitrapo ihany no nampitombony. Raha nanavatsava ny vahoaka mba hitady mofo ireto mpianatra dia nanome ny mofony sy ny hazan-drano ilay zazalahy kely. Samy nampitombony Jesosy avokoa ireo. Misy tantara iray ty, tantarana zatovolahy iray izay naniriny ho tonga pastora. Tsy nisy sekoly fianarana teolojia teo amin'ny firenena izay nisy azy. Dia nisoratra anarana tany amin'ny firenena hafa ity tovolahy ity. Indrisy anefa fa noho ny ady izay nisy teo amin'izany firenena izany ady an-trano dia nikatona ny sekoly fianarana teolojia. Diso fanantenana ilay tovolahy. Indray andro anefa dia nisy ny antso izy ary natsoina tany amin'ny biraon'ny federasiona nisy azy. Lehilahy iray no nanontany azy, ry zatovolahy, tena vonina ve ianao ny hianatra ho tonga pastora? Eny tompoko, tena vonina. Ary nilaza ilay lehilahy fa vonina ny antoka ny saram-pianaranao mandritra ny fotoana izay ianaranao. Tsy nampino azy ny zava-dehibe takany tamin'io fotoana io, ka hoy izy hoe izay omena an'Andriamanitra dia ampitombony. Ary ny tombona tokoa zany teo amin'ny fiainan'ity zatovolahy ity. Vita soamantsara ny fianarany, ary moa ve tsy fitahiana lehibe atolotr'Andriamanitra antsika izany rehefa mahatoky azy isika? Moa ve sika tsy tokony hiteran'Andriamanitra hatrany amin'ny alalan'ny ampafolony sy ny fanatitra noho ny amin'ireo fahagagana tsy tambo isaina izay nampitomboan'Andriamanitra teo amin'ny fananantsika? Andeha sika hatoky amin'ny famerenana ny ampafolony sy ny fanatitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, ampio izahay atsapa fa amin'ny fotoana tsy fampiana
dia ny mamerina izay ianao sy izay nangatanao no fietsika endry tokony ataonay. Avaozy ny finoana ianao ilay Andriamanitra izay mampitombo ny omenanay. Tonoana mivavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Ny feonkira no andravaka ny fanatitra izay ataontsika. Ho fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony dia ndeha rahantsika manao ny hira 700. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sika izao dia nitory teny mialohan'izany nefa dia andeha sika hiaranao ilay hira Oramamy. Tantara anankiray no entina amintsika androany izy mitondra ny lohateny hoe ilay lehilahy nalain'Andriamanitra ho any an-danitra. Tantarana olona lava andro ny ainana 770 taona. Efa ho arivo taona latsaka eo zany no ny ainany. Izy ary izay raha fantatsika i Metosela. Alefy sara tsaina hoe labozia
7,7 ny tsofina rehefa tonga ny aniverserany. De eritrereto ihany koa hoe ohatrany ahoana ny angezan'izany gâteau zany ohatry mety ohatry ny latabatra angezabe anankiray ngamba satria mety ny atsasaky ny olona mihitsy eto an-tany no tonga manatrika an'izany fety izany satria ny zafy kely ny zafiafy ny zafindohalika ka hatramin'ny zafikitro kely reo rehetrarehetra ireo manatrika izany fanasana izany avokoa. Tsy dia izay loatra nefa fa ty any Enoka ty no no entina amintsika androany. Enoka dia 4 taona no andro ny ainany, 5,3 taona monja zay no andro ny ainany teto an-tany. Inona ary ny antony nahatonga an'izay? Narary ve izy? Raha ny tena marina tsy maty Enoka fa nakaiza no entin'Andriamanitra nakany an-danitra izy. Hafahafa sady tsy dia mahazatra loatra zany hoe nentin'Andriamanitra nakany an-danitra zany. Kanefa Enoka araka izy dia nentin'Andriamanitra nakany an-danitra. Inona ny tsy ambaratelon'izay zavatra izay? Ny tsy ambaratelon'izay dia ny fiarahany isan'andro tamin'Andriamanitra. Ny Baiboly koa moa dia tsy dia nanambara firy hoe inona loatra na ny antony nahatonga an'Andriamanitra nakany Enoka fa dia niteneny fotsiny hoe ary niara nandeha tamin'Andriamanitra isan'andro Enoka ka tsy hita izy fa noentin'Andriamanitra. Zay zany ilay tsy ambaratelo. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny tsy ambaratelo ahafahantsika makany an-danitra. Tsy nandalo tao amin'ny toetrany Enoka zany raka izy dia tsy mba nanana izany hoe avinaviny izany Enoka. Tsy nanana izany fitiavan-teny izany ihany koa izy teo amin'ny fiainany. Ary ty ny toetra ratsy izay tena tsy tokony hananantsika ankizy dia ninona? Ny fialonana. Tsy tokony hanana izany toetra ratsy zany tsika ankizy. Ary raha tiantsika no any an-danitra tahaka ny Enoka dia tokony hanana toetra tsara miaraka amin'Andriamanitra isan'andro tsika. Izy ary ny ankizy teo any an-danitra. Atsangano hoe ny tanany? Mahafinaritra be fa be zao ny ankizy any atokantrano any manangan-tanana satria te hiaraka amin'Andriamanitra any an-danitra. Dia ny tsy ambaratelo zany dia izao hoe isan'andro dia mila mametraka amin'ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra atsika. Ary ny toetrantsika dia mila atao mifanaraka amin'ny toetran'i Jesosy. Zay zany ny tantara no entina tamintsika tamin'ity sabata ity. Amen. Andesika anaraka ny toriteny ho an'ny lehibe kosa ankehitriny. Koa melo izany dia mangataka ny antokopira isika hitondra ny hira hanomana amin'ny fo sy ny saina hifantoka amin'izany. Ireri, yanam, fiaru, vanaya.
Falnolotra ny araba ho antsika rehetra nahatratra ny fiafarany ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny FIPIA. Ny tompo no hitantsika ary sambotahin'Andriamanitra nandray ny lesona sy ny fampiarana rehetra. Ny adinontsika sy ny tavela dia ny pasteur Andriam-bahoaka Ramaniraka Justin Richard zay mpiandraikitra ny fiainam-pianakaviana ao amin'ny fiangonantsika ho Betizaraina. Dia ireo namana rehetra ireo mpiandraikitra ny FIPIA avokoa avy any amin'ny fiangonana Varatetezana, fiangonana 67 hektara ary ny fiangonantsika avy ao Amboda ankasitrahana izy ireo. Hiditra eo amin'ny toroteny isika. Mialohan'ny nidirana amin'izay anefa hiara-hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masina mitenena aminay tsirairay fa miaino anao izahay. Amen. Hitsangany ray anareo. Zay ny loha hevitra zay hodinintsika amin'ity famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka ity. Nitondra zavatra nanahirana sy mafy zay tsy noheritra rehetratsika akory ny Covid-19. Teto amin'ny fiainantsika, tao amin'ny fianakaviantsika, amin'ny maha-olombelona atsika. Ary zany rehetra zany nampitondra takaitra, nampitondra fantrano ary nampitondra fahafatesana ranomaso ho an'ireo avatsika zay nodimandry. Zany nisy anefa, zany no nitranga, tsy niankina tamintsika fa dia toe-javatra voajanahary. Ao anatin'izany anefa, dia miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra araka ny nivakiana tamintsika teo tamin'ny Jaona 9:10 ka ny 7:30 manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana, kanefa matoky fa izaho efa nandresy izao tontolo izao. Efa nandresy Jesosy ny dikan'izany miankina amintsika. Maty izy nitsangana tamin'ny maty, eny ho an'ireo avatsika nodimandry ihany koa hitsangane amin'ny fotoana zay mahamety azy. Koa dia apetrakintsika amin'ny tompo zany rehetra izany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-olombelona sy amin'ny maha-zanak'Andriamanitra atsika. Ry havana malala, ny fingotra dia manana toetra tsara anankiray zay mampiavaka azy. Na sitositomitsika ny fingotra, na aforiporitsika, na atontotontotsika, na atsambikimbikitsika, na atoratorakitsika, dia miverina amin'ny toetra ny voalohany ihany rehefa vita zany zavatra zay atao izany. Donan'ny toe-javatra mafy isika dia andao andray lesona ny amin'ny fingotra, andao averina ny amin'ny zavatra ara-dalàna ny fiainantsika tsirairay avy. Eo ambany fahasoavan'ilay tompo, eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny apôstôly Paoly dia nilaza an'izao teny zao. Vaovao mahafaloantsika zany ary torohevitra amintsika zay efa voasedra ny afo tahaka ny Jesosy Kristy nandalo an'izany sedra izany dia zao ny voalaza ao amin'ny Korintianina 2:4 ka ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Voageja manodidina zay nefa tsy tery, very hevitra kanefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva, ao amin'ny teny izay mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy Kristy. Andray lesona ny amin'ny Josefitsika amin'ity maraina ity. Ny fahaiza miatrika Josefa tamin'ny fahatanorany. 17 taona Josefa, nanonofy izy. Fa ny salombary ary ny amboaran'i Josefa nitsangana dia ny amboaran'ireo rahalahiny rehetra ny ankohoka teo aminy. Sorena reto rahalahiny rehefa nitantaraina an'izany, kanefa Josefa nangataka ny hevitra zany. Fotoana fohy tao aoriana, nanonofy indray Josefa hoe ny masoandro sy ny volana ary ny kintana dia ny ankohoka teo anatrehany. Vao maika nampitombo ny fankalan'ny rahalahiny any Josefa zany zay somary ny angaran'ny rainy manokana tao anatin'ny tokantrano. Zay koa zany soroany eo amin'ny zanaka zay beazina mba tsy ho tratra, tsy ho hita zay endriky ny fiangarana izay. Ny zavatra mafy indrindra voalohany zay natrehan'i Josefa dia izy le nirahandrainy. Nandeha nitady an'ireto rahalahiny tany amin'ny fiandrasan'ondry. Rehefa tonga tany Josefa tsy vitany hoe namidy ho andeha fotsiny fa mialohany zay nalatsaka tao anatin'ny lavaka ary nanam-pikasana hamono any Josefa mihitsy azy ny rahalahiny. Robena lay zokony lamatony mba niaro nanao an'izay fomba rehetra tsy ahafaty azy.
tao anatin'ny lavaka lasa andevo mafy tamin'ny Josepha zany toe-javatra zany. Reto ary misy zavatra 5 lohahevitra 5 zana-dohahevitra miresaka mikasika ny fiainan'i Josepha. Voalohany ary, mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fametrahana fitokisany aminy. Mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fametrahana fitokisana aminy. Rehefa tsy nanana olona iantorana Josepha, dia nifidy an'Andriamanitra manokana izy mba hametrahany ny fiainany. Ko satria Josepha tsy nandao an'Andriamanitra mihitsy, dia Andriamanitra koa tsy nandao azy teo amin'ny fiainany. Ary zay no natonga ny eo amin'ny Genesis 7:30. Ka raha vakintsika ny 2 dia zao no lazainy hoe, ary Jehova nomba ny Josepha dia lehilahy nambinina izy. Ary dia mitoy izany fahatokina an'Andriamanitra amin'ny forehetra zay nananany Josepha ary zay no nanarina azy teo amin'ny fiainany. Ny 2 dia miresaka ny aminy hoe mifandray amin'ny alalan'ny fahatsarana sy ny fahatokiana tanteraka. Azontsika alaina sary an-tsaina hoe faran'izay loza mafy no mbola niatra tamin'i Josepha. Rehefa lasa andevo izy mantsy dia tany amin'ny Potifara no nipetraka. Anisan'ny lehibe tao amin'ny fitantanan'ny Potifara. Fa teto indray ny sehon-javatra zava-doza ny fiainan'i Josepha, fa nalainy le vadin'ny Potifara fanahy, kanefa nijoro mandrakariva Josepha. Ny vokatra zay nanjary nalefa tany am-pigadrana, nalefa tany amin'ny fonja i Josepha. Zava-doza tsy niankina taminy, nijoro ary niaraka tamin'Andriamanitra, le nilazaina hoe ary Josepha dia nambinin'Andriamanitra manokany, lehilahy zay nambinin'Andriamanitra, tafiditra any am-ponja izy zao. Ny mahafinaritra nefa amin'ny fizarana fahatelo, dia mifandray amin'olona amin'ny alalan'ny fanompoana feno, fieverana. Zay ny toetrany Josepha. Rehefa tonga tao anatin'ny fonja izy dia nasaina ny karakara, nasaina nandamina ny andraikitra ny tao anatin'ny fonja, napetraka ireo tompony andraikitra ny fonja. Nisy le mpitondra kapoka sy lay mpitondra ny mofon'ny mpanjaka, nampidirina tao am-ponja koa. Rehefa tafiditra tao am-ponja izy mirahalahy reto, dia niarana ny nofony ray koa. Dia zao no tenenin'i Josepha rehefa nanontany azy hoe afaka 3 andro ho tanteraka zany nofonareo zany. Tanteraka soamantsara. Lay mpitondra kapoka niverina tamin'ny asany ny andraikiny, nitazona n'lay toerana zay nitazominy teo aloha. Fa lay mpitondra mofo kosa maty novonoana tao arinany zay atelona izay. Fitiavana mahery vaika ny fanomezam-pahasoavana zay nomenany Josepha, ka afaka nanarina ny olona rehetra zay mifanerasera niaraka taminy. Fahaefatra, ekeo fa manerana ny zavatra rehetra Andriamanitra rehefa mifandray aminy. Tany ndray Josepha mbola any am-ponja, i Farao tary amin'ny toerany nanonofo ray. Dia rehefa nanonofo Farao, dia nanontany hoe inona no hevitra zany nofo zany. Lay mpitondra kapoka no niteny hoe lay lehilahy nampidiritsika any am-ponja, Josepha no anarany, afaka manazava ny hevitry ny nofy. Nakarina ndray Josepha. Rehefa tonga teo Josepha teo anatrehan'ny Farao, dia ny fampiresahana hoe ianao no afaka manazava ny nofy, dia nahitsiny Josepha fa tsy izy fa Andriamanitra lay tompony no afaka manatanteraka zay. Tantarain'ny Farao ny nofony, nazavainy Josepha, dia ozy izy Farao, ahita lehilahy ohatran'ity lehilahy ty aiza antsony isika, manana fahendrena, manana ny fanan'Andriamanitra. Dia nifidiny Farao ho eo amin'ny toerany prime ministre Josepha tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy no heveriny akory avy any amin'ny figadrana, avy any amin'ny toerana farany ambany, nakarina eo amin'ny toerana farany ambony indrindra. Fahadimy, mifandray samy fitiavana sy ny famindram-po. Rehefa tonga teo amin'le toerana, ny anisan'ny fitsapana lehibe indrindra natrehany Josepha, tonga reo rahalahany. Tonga niakatra tany Egypte, dia hitady sakafo fa mosary ny tany tamin'izany fotoana. Eo zany ny fotoana mety indrindra
am Josefa anaovana ny valy fatiny anehoany ny fankahalany ny reto rahalany reto kanefa tsy nanao an'izany Josefa. Haintsika tsara ny tantara ao amin'ny Genesisy. Ka rehefa nametraka ny fiainany teo amin'Andriamanitra Josefa, nametraka tsara ny zavatra rehetra, dia misy an'izao teny zao voalaza zay omenantsika ihany koa. Manana tombabidy noho ny volamena avy any Ofira ny toetra mahitsy. Raha tsy misy an'io dia tsy misy ho tonga amin'ny fivavahana manakaja, nefa tsy lovaina ny toetra ary tsy vidiana koa. Ny fahiratana ara-moraly sy ny fananana fahaizana ara-tsaina dia tsy vokatry ny kisendrasendra. Raha tsy misy fahalalana dia janona tsy hamokatra ny fanomezana manokana. Ny fahazahoana toetra tsara iray dia vokatry ny ezaka voatarika tsara sy mitohy. Asa mandritry ny fiainana manontolo zany manome toe-javatra fanararoatra Andriamanitra, miankina amin'ny fampiasantsika azy ny mety ho fahombiazantsika. Ry havana malala, mitohy ny toetra tsara sy ny fikarakarana azy. Resaka mikasika ny an'ny fiainam-pianakaviana isika, mikasika ny amin'ny toetra ny fiainam-pianakaviana mba ho zany ene. Ka raha fitinina izao herinandro fiaraha-mivavaka izao dia misy zavatra 5 tsoantsika avy amin'ny lesona mikasika ny Josefa. Voalohany, dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana mitohy ny tenin'Andriamanitra ny azahoany ny Josefa ny nazahoany ny toetra tsara, ka azahoantsika ny toetra tsara. Tena ataovy mitohy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra mbola zokony le vavaka zay ataontsika. Zay no mahatonga any amin'ny Jaona 9:12 ka ny 9, Jaona 10:12 ka ny 9:7 manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo angatahana na inona fa ho azonareo izany. Lay tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika ny zava-dehibe. Firy ny vavaka zay natao tsy mivaly, fa andramo miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, amin'ny fametrahana fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra, apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, na inona toe-javatra miatra dia matoky mandrakariva an'Andriamanitra. Fahatelo, amin'ny fietrentsika eo ambany fitarian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny fankatoavana. Aleo ranga matoky an'Andriamanitra ary mankatoa azy eo amin'ny fiainana mandrakariva. Fahaefatra, amin'ny fifidianana ny ity sy anompo ny hafa tsy misy fepetra. Tahaka an'le nataony Josefa tany amponja, reto le mpitondra kapoaka sy mpitondra mofo nataony tamin'ny rahalahiny, tsy nankahala fa nivaliana fitiavana ny zavatra rehetra. Amin'ny fanekena ny 5, ny fanomezana zay nomen'Andriamanitra sy amin'ny fisafidianana ny ampiasa azy ireo mba ho fitahina ho an'ny hafa ka ny fianakaviantsika, ny ankohonantsika, dia anao tahaka ny fiainana zay nataony Josefa, ahay mihevitra fa tsy any amin'ny valy faty, aneo ny fitiavana. Ary ny faharoa, mba hay jery ny hafa sy hanampy ny hafany ny fianakaviana manontolo. Mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra sy ny ankohonana ny fianakaviana rehetra, na ny nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, na zay nanaraka amin'ny ampahana fa dia tehirizo ny boky andraisantsika lesona. Iaraka hivavaka ho an'ny fiainam-pianakaviana rehetra isika. Ka dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ny ray aman-dreny olona Ramana ny Arivo sy ny pasteur Ramaniraka Richard no hitondratsika mivavaka amin'izao herinandro fiaraha-mivavaka izao. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay fa nomenao tompontsoa afaka nanatrika ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fianakaviana. Tsapanay tao anatin'izany loha hevitra izany fa miaina ao anaty vanim-potoana sarotra tokoa ny ankohonana tsirairay avy. Meteza ianao hitahy ny raim-pianakaviana, meteza ihany koa hitahy ny renim-pianakaviana zay miamandrakariva izany ankonana izany. Ampio izy ireo amin'ny fikarakarana ny zanany, ary tahaka ny loha-hevitra zay notovina tao ihany koa dia anisany mitana anjarana lehibe ao anatin'izany fiainam-piankonana izany ny asa. Ta io ny asa ny ankonana tsirairay avy
mba samy avelona ny tokantrano tsirairay avy. Tonoinay sangatanay zany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra be fitiavana ianao, misaotra anao no nanangananao ny fianakavianay tsirairay avy, misaotra no ny fiahinao ny ankonanay tsirairay avy, mangataka aminao izahay. Aoka ity herinandro manokana ity mba hitondra fitahiana nanatanjaka ny fiainam-pinoana, fiainam-panahy ny fianakaviana tsirairay avy, mba ho ankonana miara-mandeha ny fianakavianay anana anjara amin'ny fitsenananao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra satria tanteraka somatsara amin'ny fotoanandroany. Mino izay fa nandray fitahiana ianao ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao. Famarianana tanteraka izao fotoana izao, irahantsika miredona ny laharan-kira 420 ny fiainan'ny lanitra ambony andramako sahady ity. Aoriana zany dia andray ny tsodrano faranisika. Raisoary ny tsodrano avy amin'ny tompo.
hitay anao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanany, mba handehananao ny fiadanany ilay tomponao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.